Tamin'ny sabotsy lasa teo raha nandeha nakany Tanandrano Andriamatoa Rajaonary Mampiana Tanandrano eny faritra Avaradrano eny zany hoe akaikina Katikely lafy le Tanandrano dia nandeha teny Rajaonary Mampiana ary nanambara tamin'ny fomba miezinezina mihitsy hoe tapitra ny délestage de faly zany ny vahoaka de nitehaka de nioby kanjo le vahoaka teo anatin'le miresaka zany izy mivady ao atrany tena tapitra ny délestage kanjo vao tapitra le resaka izy mivady de tapaka ny jiro asina humour kely zany mba azahoanareo tsara le resaka ka tapaka ndrenge le jiro ka tsy tapitra ndrenge le délestage nisy omasy sabotsy lahady any ny tena tsy nisy le délestage ary hoazavekanareo naninona ny tsy nisy le izy ny zoma sabotsy lahady fa nanomboka angely latsinainy de efa miverina ndray le délestage talata larobia androany alakamisy androany zao vao ary tena mafy adiny 3 adiny 4 androany zao vao mifoha maraina de efa mahita délestage zao tsika amin'ny émission zao anatin'ny fandarana zao de tapaka de mandeha fa ny atsika raha zany mety hoe fikely balitika de miverina fikely folo le fotoany fa misy ingeo anatin'ny adiny 2 tapaka maly zao nisy nanomboka tamin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 atoandro mbola tsy miverina zany hoe mbola tena manjeky zany le fahatapahany le herinaratra fa inona moa ny antony nefa nge de efa investissement goavana be mihitsy zao groupe eny Tanandrano zao le groupe eny Tanandrano nery pieno adzainy enotsika tsara fa iteny taremarika samihafa manko atao anatin'ity famakafakako ty de ho tonga saina ianareo anatin'izay zavatra ho resahako zay le groupe eny Tanandrano zao ny fandehany ambarako tsara aloha fa tsy misy fandraisany na kely azy am'le groupe nomena le centrale de production nomena ny Symbion Power eny Mandro 16 ty resaky ty rien à voir any aloha zany le Symbion Power efa misy vola nomena le Symbion Power efa nisy ataontsika hoe fifanarahana nandaniny fitondram-panjakana vola zany nanaovana sini any famezana n'lay fitrandrahana an'le famokarana herinaratra eny Mandro 16 ny Symbion Power fa iny zany vola arina eny ambaravarakely fotsiny satria am'izao tsika miteny zao tsisy toy anintsony tsy misy ohatrany tsy nisy tsony tsy n'existe intsony le resaka Symbion Power am'izao fotoana izao kanefany nandanina vola be zao zany le zava-misy mbentsoana ifson nambara fa hoe rehefa raisiny Symbion Power ilay famokarana ny herinaratra production na électricité zany eny Mandro 16 de amokatra 40 mégawatt io 40 mégawatt io ny filana Antananarivo sy ny manodidina ao anatin'ny andro anankiray zany hoe raha mandeha somatsara zany le contrat ny Symbion Power de vita somatsara ilay 40 mégawatt maninona arany tsy nalefa le contrat le tsy mandeha le Symbion Power am'izao tsika miteny zao tena tsisy resaka tsony nge fa mangina tanteraky fa maninona koa ny mbola namorona contrat hafa tampoka na location ana groupe miaraka am'ireo orinasa ireo ndray AF Power Limited de Agrico raso aloha fa mbola resako le Agrico rehefa aveo eny Antanandrano maninona zany namorona ny centrale de production manofa groupe andany mbola tsy toko tsy firoana indray io eny Antanandrano raha ohatra ka efa nataony fifanarahana rehefa vita sonindresana atao anatin'ny conseil des ministres le 40 mégawatt eny Mandro 16 io aloha de efa mametra pantanina olo tsy mazava nge zany ty ve efa misy zavatra vonina de mamorona ray hafa indray no de tsisy resaka tsony le tamin'ny voalohany nefa 40 mégawatt koa le fikarina eny Antanandrano de le 40 mégawatt fikarina eny Antanandrano de ozy le ministre asina ambony kely ka de tazomina ihany le contrat miaraka amin'ny Agrico fampanofana groupe io zay mame 20 mégawatt zany hoe 60 mégawatt zany nomena ny Antananarivo sy manodidina mba tsy hisy an'le délestage tsony raha ny lojika n'izay zavatra teneny zareo zay zany de hoe tapitra le délestage tsy nilaina ihany zany aloha le contrat ny Symbion Power koa naninona nandanina vola be mpanjakana ohatran'io le Symbion Power miteraka an'io grève ny jirama nanagadrana piasa mihitsy any tany mora am'izao fotoana izao
tsy fantatra hoe ahoana ny fomba fisainan'ny fitondram-panjakana karaha mavita 40 mégawatt miaraka amin'ny orinasa hafa AF Power Limited miaraka amin'ny hoe SSAE avy any Dubai reo manko ny mamokatra zany an'io le eny SSDAE le ry amin'ny ino moa dizy teo le eny Antanandrano de maninona ny nanao an'io Symbion Power io nefa tamin'izany fotoana izany ny teny ny mpiasa ajanono io Symbion Power io fa tsy mazava kadraina angeny ny olona tapahana angeny karaha mampanao greve natao an'izay tsy nanao azy natao an'izay tsy fanaovana azy mihitsy ireo mpiasa ireo nampijaliana tsy mahazo mivory aty anatin'ny enceinte manao greve lazaina fanahitana explosif tany amin'ny toeram-piasana tena nanaovana antso-tsay mihitsy zany le mpiasa nangataka ny fanajanonana ny Symbion Power nefa zao izy tsisy resaka nareo ihany zany manajanona azy atsokosoko mahita contrat hafa amin'olo-kafa tanteraka tsisy ifandraisany amin'le mandro sezandray nareo de qui se moque-t-on ny teny vahiny isa zany ny tena mba fitahanareo anatin'izany resaka zany de avy am'izay le Antanandrano sokafo tsara ny sofintsika fa ty manko tena zava-doza tsy reo an-tany ty Antanandrano ty nofaina zany le groupe électrogène mandeha miodina amin'ny gazoil oka aloha apetrako tsara mbintsora 900 hoe sodinareo de netrehatra hoe hita amin'ny vahaolana amin'ny délestage satria anofa groupe amin'ny Agreco tsika le 20 mégawatt de anofa groupe ny AF Power miaraka amin'le avy any Dubai tsika Mauritiana sy Dubai zay ny tompon'ireo groupe reo le Antanandrano reo manome 40 mégawatt de 60 mégawatt zay de vita ny solution hita ny solution e vita ny problème ny délestage fa tsy tao anatin'ny sainy zareo hoe mandany mbintsora 900 gazoil nge zany hoe mila misotro rano mila miodina nge le machine fa tsy reo le machine de mipetraka fotsy reo de voavany délestage or ny fiodinan'le machine iko anareo am'izay ny tarimarika azahoanareo azy mba tsy hoe miteniteny foany lalatiny ilay machine mbintsora 900 ilay eny asa ataotsika nikajikajy amin'ny tarimarika ilay eny Antanandrano fotsiny no mandany 285 mètres cubes par jour le groupe eny Antanandrano fotsiny 285 mètres cubes par jour mètres cubes io zany hoe any amin'ny 285 000 litres par jour gasoil ndresaka eo 285 000 litres par jour de ampitombotsika sokafony sofina ampitombotsika 2800 ariary ny vidanany jirama ny carburant ray litatra ny gasoil ray litatra 2800 ariary zany ny vidanany jirama ny gasoil ray litatra 285 000 litres par jour ampitombotsika zany an'le 2800 sokafony sofiny 798 millions d'ariary par jour ny volalany amin'ilay carburant fotsiny eny Antanandrano asa ataoko amin'ny FMG azahoantsika 3 milliards 990 millions de FMG zany hoe 4 milliards de FMG par jour zany ny vola isan'andro tsy hoe isam-bolana tsy hoe isan-kerinandro tsy hoe isan-taona 4 milliards de FMG isan'andro zany tompoko ny gasoil laninao amin'io groupe électrogène everinao fa amokatra herinaratra eto Antananarivo io amin'le 40 mégawatt eny Antanandrano c'est scandaleux 4 milliards par jour marina mafina ny firenena américaine raha ndany 4 milliards par jour volany zany zalahy so de ataotsika hoe kely le izy fa mba eritreretany hoe miorokoditra mihitsy ianao 4 milliards de FMG par jour ny lany amin'ny groupe io zay anao zany vao mamokatra herinaratra 40 mégawatt de zao ny zava-misy ampina le Agreco hoe 60 mégawatt ny total satria 20 mégawatt le an'ny Agreco de ampinao an'le Agreco ny total ny gasoil lalany ny Agreco miaraka amin'io any Antanandrano io tompoko de 360 mètres cubes par jour les 360 mètres cubes par jour ndray zany na 360 000 litres dia raha ataonao zany hoe ohatrinona ny gasoil 2800 ariary par litre 1 milliard 1 milliard 8 millions d'ariary de ampitombotsika 10 zany zay mame 5 milliards 40 millions de FMG 5 milliards 40 millions de FMG par jour
ny gasoil laninao am'le Agreco sy am'le AF Power eny an-Tanandrano. Efa 10 milliards latsaka kely zao. 5 milliards de FMG. 5 milliards par jour isan'andro. 5 milliards de FMG isan'andro ny gasoil laninao. De zao. Mazava ho azy aloha zany na olona tsy maninninina raha dia afaka micomprendre an'izany hoe impossible amin'ny fanjakana nahitana an'izany gasoil izany. Impossible amin'ny fanjakana nahitana an'izany 4 milliards 5 milliards de gasoil par jour zany FMG ny resaka. Dia io sahady mody manazava le tompony andraikitra. Dia ho anivon'ny jirama hoe fa maninona mbola misy délestage ihany. Dia manazava eo zao amin'ny gazety l'Express Madagascar nivoaka androany hoe noho ny fahatarany livraison en carburant. Normal raha tara le livraison en carburant satria tsy manam-bola ny fanjakana hividianana an'le carburant tsy mamatsy ny compagnie pétrolière rehefa tsy tonga le vola satria mbola anananao trosa azy. Mbola ananany trosa azy ianao fanjakana amin'ny gasoil ny teo aloha amin'ny carburant ny teo aloha. Misy retard ozy ny livraison en carburant dia tsy afaka mihodina le groupe dia rehefa tsy afaka mihodina le groupe dia mbola mitoy ihany zany ny délestage satria tsy afaka mamokatra herinaratra zany ny groupe. Mazava ho azy fa tsy afaka le 3 andro ihany. Zoma sabotsy latsy satria sabotsy zany era-jonary mampianina no andeha hitokana an'le teny an-Tanandrano. Dia ny zoma zany mazava ho azy mba nalefa dia mody hoe tsy tapaka intsony dia nahady koa nalefa satria aiza kosa ve dia vao avy nitokana dia napitsony io dia ho tapaka fa mba asiana kely sous forme zany fa nanomboka latsinainy dia efa nisy fahatarana sahady soi-disant retard de livraison le carburant fa ny tena marina tsisy satria aiza ary ny dia hitady an'le 5 milliards par jour le 4 milliards le AF Power eny an-Tanandrano sy le 1 milliard mahery kelyn'le Agreco tsy mahita an'izany ny fanjakany dia tapaka sahady nge le famatsiana le herinaratra dia mbola misy indray nge le délestage. Dia nefa ry-piaino ajaina zay le teneniko sokafo tsara ny sofina fa ty tena efa grave ty tena efa tsy azo ekena intsony ary ty tena every kosa fa famonoana au sens propre du terme an'le firenena mihitsy. Le eny an-Tanandrano tsy hoe zay 4 milliards de FMG par jour zay ihany azafady par jour izay ihany ny charge anao. Charge ny fanjakana zany charge ny jirama zany am'le izy. Fa voalohany ho fainao le tany hipetrahan'le groupe eo am'le toerana satria an'olon-tsotra io tany io. Zany mbola ho azontsika ny tarimany. Faharoa dia ity taminanao an'le contrat tamin'io AF Power Limited niaraka tamin'le orinasa avy any Dubai io SSDAE taminanao an'io contrat io mbintsona 900 dia efa nisy avansana $700,000 américaine nomena an'le orinasa. Zany io tena manan-karena ve le fitondram-panjakana sa ahoana mihitsy ny tena fandehany le vahoaka manan-karena ko mandoa facture mitangany io. Raso nge ataontsika ny taremarky $700,000 ampitombotsika zany ataontsika hoe $3,200 amin'izao fotoana izao. Efa nomena 2,240 millions d'ariary ataoko x5 se azahoanareo asa 11,200 millions de FMG ny avance acompte zany nomena n'ilay orinasa AF Power Limited miaraka tamin'ny le orinasa avy any Dubai. Mampanofa fotsiny an'io groupe izy mampanofa fotsiny groupe le groupe zany hoe ty le groupe dia anjaranao miantoka ny carburant ampiodinana an'io groupe io dia mbola pire eno tsara ny zavatra zavaiko rehefa vokatra indray le énergie zany hoe rehefa vokatra indray le herinaratra avy amin'io groupe zay fandoavanao ofan'io akoatran'le $700,000 nalohanao tamin'le orinasa dia mbola vidinao par mètre par mégawatt indray lay électricité zay vokarinao. Zany hoe raha mamokatra censé zany mamokatra 40 mégawatt par jour dia vidinao zany zay 40 mégawatt zay par jour akoatra ny carburant alohanao akoatra ny ofany tany izay ataonao akoatra ny ofan'ilay groupe zay efa nandoavanao avance $700,000 na 11,200 millions de FMG. Mon Dieu, ngambontsika ny firenena mihoatrany tsika ngamba ny Arabie Saoudite producteur na pétrole
na tsika ve no américaine faran'izay manankarena na Chine deuxième puissance mondiale ka andohany zany vola be zany niofany groupe zany alohanao efa nandoavana avance na 11 milliards 200 millions zay teneniko anareo 700 000 dollars zay tam signature ny contrat mbola payenao carburant 4 milliards par jour de mbola alohanao koa ny vidin'ny herinaratra zay vokarinao payenao par mégawatt isanandro de itiny clause le contrat zay tena mamoehatra misy clause ao anatin'ny contrat ao fa nafiry herinaratra vao vokatrao vokarinao zany vitanao ny namokatra azy tao anatiny io groupe électrogène eny Antanandrano io de tsy maintsy le 40 mégawatt par jour no alohanao ny antony de satria zao le fitondram-panjakana tsy manambola ipayena n'lay 285 000 litres de gasoil par jour de efa nanomboka tamin'ny latsinainy zao moa izy zao de hoe efa miena mihitsy aza efa tsy miodina mihitsy aza tsy miodina tanteraka fa nanomboka tamin'ny latsinainy zany mbola nisy kely ihany fa ohatra zany hoe au lieu de 285 000 litres zany de ohatra hoe 100 000 litres sisa no azonao mifatsinako zay nitakatry ny vola mifanjakana ka de le 100 000 litres zany mamokatra gasoil mamokatra le herinaratra mazava azy fa tsy atratra le 40 mégawatt mihitsy ianao anatin'ny ray andro fa ny contrat ifanaovana amin'ny olona mpampanofa ny groupe mamokatra ny herinaratra de tsy maintsy payenao foana le 40 na tsy miodina ary io zany ao anatin'ny ray andro 40 mégawatt payenao foana ninina de mitomboka ny 40 mégawatt n'olona par jour payenao zany nge le teneniko anareo hoe ils sont en train de piller le pays tena volosandreo ohatrandreny mamolo volona koreny mihitsy nge le firenena ary penao tsaina am'izao fotoana zao mandritra n'izany fotoana zany hera jonary mampiana tsy labolabo any an-dafy miaraka mivady aman-janaka mandehandeha any Inde mandeha ny filoha amin'ny flankevi-pitantanany jirama manao vacances ary mais non c'est inacceptable mapiditra ponjary le olona ny kadrainao any aponja en train de crever en prison mialatsiny am'le fiteneny kadrainao any aponja le olona am'izao fotoana zao ianao tsy labolabo nefa volosanao ohatran'ireny mamolo volona koreny le firenena ray manontolo aiza nisy an'izany eto ambony tany de tsereo angembintsoana avison tena marina zany de tsy mivakiny zareo atodola izy hoe io fotsiny groupe io zany ny vahaolana de mialatsiny am'le fitenena masiky ty teniko ty ohatrany hoe zay mihitsy zany ny malaza asy azahoanareo atsara mite merde nareo rehefa aveo hoe aiza ny ahitan'ny jirama aiza ny ahitan'ny fanjakana 4 milliards de FMG par jour ividianana an'le carburant anodinana an'le groupe mba ahafahana mahazo an'le 400 mégawatt 40 mégawatt satria raha tsy zay de matiantoka ange zany na miodina na tsy miodina io de tsy maintsy alo foana le 40 mégawatt am'le orinasa le orinasa vahiny enao ve eto amin'ny taninao de on accepte de se faire piller de la sorte mialatsiny ambintsoana avison maninona moa le fitondram-panjakana manaiky an'izany satria misy kopakisasanao de le business ny mahamaiky fa tsy mba misy olona ray mihitsy mialatsiny ohatrany hoe tonga saina mihitsy ianao zany fa ahony misy conseiller mieritreritra sy mandinika an'izany fe le filoha amin'ny flankevi-pitantanana ve mba mieritreritra sy mandinika an'izany hera jonary mampiana ve de tsy afaka mandinika zany ole re tsy tena mamotika firenena nge zany décision ataotsika zany aiza na de andeha mbany lohara ve de andany 5 milliards de FMG amina carburant anatin'ny ray andro miaraka am'le agreko fa hoentina iza ty fireneny ty ary ny tena loza de ity zany vola be rehetra teneniny zany nefa mbintsoana avison mbola tapaka ihany ny jiron'le mpanjifa efa volosana isan'andro anandro am'izany facture tsy maintsy resahany zany mbola tapaka ihany ny jirony ary zao ary le vola be efa nalota am'le Symbion Power mba manakory ary le contrat nandeha tamin'ny conseil des ministres ny divanareo tamin'ny piasa mba manakory ary le Symbion Power mihitsy mba manakory to tsy nisy toy antsony fa nareo ndray efa mahita contrat hafa ndray ary de ndao atao ray mandeha ihany le Symbion Power zany zay mbola vatsiny ny fitondram-mitovy tsisy valaka vatsiny ny fitondram-panjakana carburant koa io zay vao miodina
mazava hoazy zany mety sisy ny carburant mety inona de tsy mbola tafodina le Symbian Power le 40 mégawatt ndao atao ara hoe manambola be mifetitra amin'izakana de samy mihodina atao inona indray ara zany 100 mégawatt eto Antananarivo zay 40 mégawatt ny besoin un jour quotidien zany ve tsy tena ohatrany hoe adalana tsotro zao fotsiny satria misy 40 mégawatt super misy 60 mégawatt superflu zany tsy hainao hoe atao inona de mety isy teny resaka aloha mibobaka be mihoatra toy zay tsy ampy iny efa vola nge mihodina vola daholo no mivoaka amin'izany rehetrarehetra izany alaina aminao zany fa so ianao de miteny ray hoe ahoana ianao io mandoa etra isan'andranandro io mandoa facture jirama volosany zareo amin'izany fa zareo manao kopakisasana aminao business de mba eritrereto amin'izany nge mbintsona non mais franchement mbola ho azitsika moa trina ny payeny an'le vidin'le électricité io par mégawatt zany satria mividy ny fitondram-panjakana mividy par mégawatt de mbola ho azontsika zany hoe ohatrinny de ohatrinona ny répercuteny azy par kilowatt heure indray any amin'ny facture anao de kotitsika amin'izay zany le izy rehefa avy eo ndrasa mbola ho azontsika ny taremarika ohatrinona zany ny tena masoka vola laniny fanjakana amin'io zavatra io vola laniny fanjakana zany ianao mandoa azy fa anao mieritreritra hoe mahita mana avy any an-danitra io fitondram-panjakana io de alohany na hoe vola avy any am-paosiny zareo de tia tanindrazana mafy izy de hoe tia ara fa ao fa alohany amin'ny volana isanany raha nareo nge mandoa le 5 milliards de FMG par jour tsy maninona hoe tena fitiava tanindrazana be tsisy ohatrany ianareo nareo tsy afoy an'le vola de dikan'izay vahoaka ihany ny plume nareo anatin'le izy de nareo tsy labolabo de mieritreritra nareo fa vaovany problème mais non c'est irresponsable tena toana ny fonao maharary mihitsy ianao maheno an'izany inona re zany vola be miopapana tsy toko tsy firoana atseroa zany sady mamita bahoaka zay le tena olana lefa mitana le vahoaka ihany fa le mandanga tsotro zao hoe vita le problème na délestage era-jonary mampiana tia indray zany tsy le telo volana nalefatsika teto tsy henimbolana zao efa tapitra androany mihitsy ny délestage ozy tamin'ny asabotsika izy tena nyteny mihitsy tapitra androany délestage de nataon'ny présidence communiqué mihitsy ngely hoe tapitra le délestage tsy miakatra ny vidiny izy tsy miakatra ny vidiny ary tapitra ny délestage kaiza zany le délestage tapitra eo zao ara zao de efa mody hoe retarana livraison fa mazava hoazy tsisy ny vola ka ianao ve anofa groupe de groupe na 400 groupe mandany 285 mètres cubes par jour no fainao zava-dozany le izy mbintsona son tsy resahantsika intsony mbola mangany fotsiny zany zavatra resahako zany mbintsona son hoe contrat ny fanaovana tao ambadiky le izy ny commission azoniza sy azoniza tao anatin'le izy zany hoe le fandrobanan'le vahoaka mihitsy le firenena mihitsy zany hitako hoe tsy rariny volosana volosana mbola misy azo akana vola kely azy de ndondray akana azy mbola misy azy de ndondray akana zareo miaina mikalapina fa ianao malagasy zireo ny zavatra mahazo anao de mbola misy olana ohatran'izay ihany koa tsy resahantsika intsony hatram'izay niodinan'le groupe nanomboka tamin'ny zomanina katy pollution sonore tsy roa matany eny an-tanan-drano sy ny manodidina hatra ty ivandry ianao mbola maheno ny feo an'le groupe maneno mba etreto hoe zany ny olona mipetraka eo akaikin'le toerana izy tsy ny safidy izy tsy ny safidy mihitsy atao veto ny groupe nareo ary le groupe tsy mba silence fa miodina be tsy roa matany zany hoe tsy tokony atao aty anatin'ny ville mihitsy ny zany any anatin'ny tanàna le izy zany ny zavatra mitranga mbintsoana efson ao amin'ny toerana io am'izao tsika miteny zao daholo izy ny allergie sy ny aminao metsika daholo ny allergie anao ka normal tsy ampitoromaso ianao tsy ampitoromaso ianao ny setroka ny fofona ary indrindraindrindra le pollution sonore zay tsy mahita tono misy olon-dehibe misy olona nitaraina tamiko zao hoe marary ny mamiadana ny vadiny de efa reraka le olona zany mba tsabona le olona etsetretsetra tsy matory satria petraka eo akaikin'le groupe de mety hiteny ngaminareo sy mifindra ary izy ka tranynioko ifindra izy ary izy de miaritra n'izany ao zany izy zany hoe mba nieritreretina ve zany tranga-javatra zany mba nieritreretina ve zany tsisy ola nieritreritra n'izany fa de alefasy fotsiny aloha fa io bizina be maike alefasy fotsiny aloha fa io afahantsika mirehare zay mankony ny président era-jonary mampiany ampanofisy ny vahoaka io aloha mety misy ohatrany démagogie kely kombakambava io fa nanao le fanjakana io ny groupe vita zay
le groupe tsy tao anatin'ny sain mihitsy hoe miodina amina gasoil nge de misy vola aloha de mbola vidina koa nge le herinaratra vokarina avao par mètre par mégawatt par jour fa tsy hoe iny fotsiny de hoe le niofa le 285 mètres cube fotsiny na le 285 000 litres fotsiny nge ny aloha de zay de vita de milamina tanteraka vovany problème ary zao ary le nitenen'ny mpiasan'ny jirama hoe 500 millions d'ariary nge de mahavita manamboatra nylay 500 millions d'ariary 2 milliards 500 millions de FMG zany mbola kely noho ny vola rany ao anatin'ny ray andro am'le gasoil ho faina amina société vahiny de mahavita mamboatra le ny amandro de zay mpiasan'ny jirama ihany manao anazy tsy mila akana Sembion Power zany tsy mila akana AF Power zany tsy mila akana le SSDAE any Dubai zany tsy mila akana Agreco zany tsy mila akana nizany zany fa zahay ihany mahavita manamboatra ary afaka miasa ozy ny mpiasan'ny jirama amin'io any amandro seza de 40 mégawatt io raha vita le izy ary question na pièce mitentina 2 milliards 500 000 FMG 500 millions de FMG io de vita tsy mahavita mandany an'le 2 milliards 500 millions de FMG anamboarana an'le groupe mba hijanona an'le orinasa amin'ny jirama ahafahan'le mpiasan'ny jirama miasa le fitondram-panjakana fa mahavita mandoa vola be tsy toko tsy vorona 400 000 $ américaine nge le avance nomena le Sembion Power vola mpanjakana io 400 000 $ américaine tia ndray zany 700 000 $ américaine manambola hoe le fanjakana anaovana zavatra fatantany fa le tena véritable problème tsy vahana tsy haiko hoe mpitondra ohatrany ahoana ka izany mpitondra zany tena aloha tsy miambo hoe mahay fotrany mba misy zavatra élémentaire na de tsy nianatra raha mba matakatra n'izany zavatra resahany zany fa maninona ny fitahana ohatran'izany le vahoaka ary maninona ny andaingana le vahoaka zay ny any tena hitako tafa oatra mbintsona efson andainganao le vahoaka modimenao ampinofinofisinaao zany iny fa manao zavatra kely ianao de io ny groupe be mipopoka nga vita ny groupe fotsiny io fa mivola laninao manodidina an'io tsy nieritreretinao de iza ndray zany nyvolosana volo ndray zany amelomana ampiodinana ny groupe io de azagaky tsika raha afaka fotoana fo de tapaka ndray zay tsy hoe afaka fotoana fo fa zao iainantsika zao misy mandefa message amitsika hoe pile nge zao madame Lalatina no enonay ty radio zany hoe radio mandeha pile ny enonay satria tapaka ny jiro fa nanomboka tamin'ny folo aty aminay nakora ohatra io tsy ihany fa radio tsy mandamy pile ty atsika ty le radio tsy mandamy pile ozy le jingle atsika iny aza mataotra fa tsy mandamy pile ty radio anay ty zay zany le vazivazy tiako napetraka non natao vazivazy foniteny zay fa zay zany le resaka tytsika napetraka atao anatin'le izy hoe tena mialatsiny elana fondry fa ty raha-pirenena tsy hananakavana tena mba tsy rariny loatra kosa fa maninona tsy mametra pelana le filohan'ny flankefim-pitantanana sy le CA ny jiramasa le directeur général sy le ministre ny énergie rehefa tsy vitanareo zavatra io fa ny olona ny andainganareo amin'ny afaka 3 volana afaka 1 bolana afaka heritaona afaka amin'ny farany volana octobre indray amin'ny 15 novembre indray am'izao ozy erajonary mampiany tapitra fa mbola eo ihany hatramin'izao tsika miteny zao rehefa mandainga amin'ny vahoaka zany ianao de midémissionna mbintsogana evson mametra pelana ianao mialy ianao fa aza tsy labolabo eo am'le toerana fotsiny mikoka ny avantagenao de ny olona mpiasany gadrainao ary tsy rariny angele izy mbintsogana evson injuste angele izy trop d'injustice mihitsy ny mahatonga atsika mamaky bantsilana n'izany resaka izany